vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fandeteny izy mba asitranao io tantara-piainanao io fampijaliana mahazo anao io fahoriana mahazo anao io ho tantara tsoela tsy tsora latsana mafy halleloja nomeny Jesosy amin'ny Petera ny valim-bavaka tonga ny trondro pelapelaka be tonga ny valim-bavaka fa izao ny nahavariana raha vo tonga ny valim-bavaka tonga ny trondro izao ny voalazan'ny baiboly ndeha ho averenitsika ny tenin'Andriamanitra Lioka toko fadimy andininy favalo ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany dia nikohaka tamin'ny tongotra Jesosy izy ka nanao hoe tompoko mela amiko fa olomeloko aho fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy noho ny abetsahany hazan-drano izay azony dia toy izany koa Jakoba sy Jona zanaky Zebedio izay niombony raharaha tamin'ny Simona dia hoy Jesosy tamin'ny Simona aza matahotra hatramin'izao ankehitriny zao dia olona kosa no azonao halleloja halleloja rehefa nahazo tondro be da be Petera dia zao ny nahavariana ny vady aman-jana ny varotra an'le tondro tety angamba fa izy lasa nikohaka teo amin'i Jesosy izy rehefa avy nikohaka tongotra teo amin'ny tongotra Jesosy dia zao zavatra nitranga ozy Jesosy mantsy azy ry Petera aza matahotra fa ankehitriny kosa dia ho ataoko mpanarahatolona ianao olona kosa no azonao halleloja mba jerenareo nge le zavatra mitranga logika atao amin'Andriamanitra logika atao amin'i Jesosy ninona hoe zavady tenenao zany eo nilanao ny logika atao amin'i Jesosy hoe satria misy logika atao amin'i Jesosy nahazo valim-bavaka Petera nahazo tondro be da be Petera raha ny tokony ho izy dia tokony ho variana teo otrinona zao nkilao amin'ity le madinidinika ozy izy Petera atao 60 000 tokony ity 80 000 ty tokony atao an'izao retsanaka tonga dia miokelan'le mahanitra rehetra tonga dia hoanina ary rehetra sao dia simba tonga dia amin'ny 10 mora atao 25 000 tokony zay ny tena izy tonga ny fitahina dia tokony tangorona teo mpianakavy dia tokony ho variana teo dia tokony hoe dia ahoana amin'izay zany ny atao tokony sao dia varotra eny ambodiny sotry tokony amielatra entana ray eny bypass tokony ho zay tokony ho zay ny fandehany dia ahoana ny atao dia tokony ho variana tamin'ny resabola Petera sy ny akonany tsy zany nefa no nitranga fa vo tonga ny fitahina dia nandoalika Petera nekohaka Petera ary dia hoy Jesosy mantsy azy ankehitriny manomboka androany ho ataoko mpanarahatolona ianao olona kosa no azonao ataovy halleloja mba fatatrao ve ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao be da be ampivavaka raha mahazo valim-bavaka ary androantsika iova toe-tsaina iova inona hoe azavady iova toe-tsaina voalohany miomany ianao aloha manomboka androany fa ho tahin'Andriamanitra ianao manana toe-tsaina ny olona mpanan-karena manomboka androany manana toe-tsaina ny olona manan-katao manomboka androany tao anatin'ny 3 herinandro zay dia nanao délivrance foantsika nandroka an'ireo devoly ny fahantrana famisaviana ireo devoly mibloke ny fiainanao izy nitety tao anatin'ny 3 herinandro zay tsangano ny tanany nantanteraka reny délivrance reny ary izy voasambany tonga eto tsangano ny tanany mety voasambany ho tahin'Andriamanitra koa nareo na voasambany ary halleloja
natotika ireny délivrance ireny. Za mampahery anao raha nataonao tamin'ny fonao rehetra izay mivavaka ireny, ny devoly manomboka tsy mahajanona eo anoloanao manomboka eto. Tsy maintsy miala ny herin'ny devoly rehetrarehetra raha latsanabavy ary manomboka eto dia izy fahasoavana ho ampidin'Andriamanitra eo fiainanao. Fa voalohany mila manana toe-tsaina ianao, toe-tsain'ny olona tahin'Andriamanitra, toe-tsain'ny olona mpanan-karena. Manomboka androany mila miova ny toe-tsainao, tsy mahatra intsony ianao, tsy sahirana intsony ianao, tsy olona mampalahelo intsony ianao, olona tahin'Andriamanitra ianao. Teny any kely sady mety ho tanana ny lohanao, tahin'Andriamanitra manomboka eto. Olona tsy sahirana intsony aho, olona tsy mampalahelo intsony aho. Halleluja, halleluja. Ahoana moa zany toe-tsain'ny olona mpanan-karena ao amin'i Jesosy zany? Ity ny toe-tsaina voalohany, ny olona manan-karena ao amin'i Jesosy. Ny olona manahoana hoe? Ny olona manan-karena ao amin'i Jesosy dia zao: tsy variana ao amin'ny arena, tsy variana ao amin'ny vola, tsy variana tao amin'ilay fitahiana, fa variana tao amin'ilay nanome fitahiana. Ny toe-tsain'ny olona ho tahian'Andriamanitra dia tsy variana tao amin'ny trondro, tsy variana tao amin'ny trondro. Fa ambaran'ny Baiboly fa voatafiakatra tanety ny sambo kely dia inona nataon'i Petera? Inona nataon'i Petera? Teneny mafy, naninona? Ny akohoka. Naninona ho azavady? Ny akohoka teo amin'ilay trondro ve izy? Fa ny akohoka taizy? Ny akohoka taizy? Zany tsy mamety ry havana. An'ilay vao mahazo karama ianao, tonga ny vola, tonga ny fahagagana, pake-pake, pake-pake. Dia tena nahazo ray pake ohatran'iny ianao, dia avy ianao, halleluja, ny vola tsy fanoroka. Tena ianao zay ny eo anilanao, ny vola tsy azo atao bakely hoe. Zany randray ny ataontsika, mahazo tombom-barotra kely amin'ny sase, mahazo vola kely, mahazo an'izao, fore, halleluja. Tsy zany nataon'i Petera. Vao tonga ny fitahiana dia inona nataon'i Petera? Ny akohoka teo tongotra Jesosy. Tsy ilay vola ny nahavarianan'i Petera, fa ilay olona nanome an'ilay vola, ilay olona nanome an'ilay fitahiana. Tsy ilay valim-bavaka, fa ilay olona nanome an'ilay valim-bavaka. Inona ny problème mampivavaka ankehitriny? Zany no mahatonga mpivavaka maro voaoziny, zany no mahatonga mpivavaka maro lasa bloqué ny fiainany. Nandray fitahiana indray mandeha, nandray fitahiana fanondroany, fa tsy mahay mandray fitahiana. Ahoana hoe? Tsy mahay mandray fitahiana. Lasa le fitahiana indray ny akofana, lasa le fitahiana indray ny nandoliana, lasa le fitahiana indray ny vavahana. Tsy zany nataon'i Petera. Voavoaray an'le fitahiana dia ny akohoka tao amin'i Jesosy izy. Alléluia. Ripiny malala, be da be mpivavaka tonga eto, mahatsapa tena izy fa bloqué ny fiainany. Efa nanompony tompo ianao, fa izao ianao tena mihidy ny arabolanao. Misy mpivavaka maro eto mandalo olana arabola, fantatrao ve ny antony? Satria nisy fotoana ianao nitahian'Andriamanitra, nisy fotoana ianao valian'Andriamanitra vavaka rahalahy, nisy fotoana ianao nahazo asa, nisy fotoana ianao meny Jesosy asa. Fa rehefa azonao ny asa dia ny asa indray ny akofanao fa tsy Jesosy, ny vola indray ny akofanao fa tsy Jesosy. Nisy fotoana ianao nahazo client, le client indray ny akofanao fa tsy Jesosy. Nisy fotoana ianao nahazo vady, tsy Jesosy le nanome anao vady no lasa ny vavahanao, fa ilay vadinao indray ny lasa ny ekenao teny. Normal ianao rapoty. Androany ianao mila mibebaka, mila mifona amin'i Jesosy. Ataovy amaininy zany, ataovy amaininy zany. Mila mibebaka ianao dia mila mifona ianao. Petera vao nandray fitahiana dia tsy ilay fitahiana ny akofany, tsy ny akohoka teo amin'ny lakana sy ny trondro izy,
hoe orangary reto a de nekoaka vavabavaka teo fa Jesosy no nekofany fatany tsara hoe tato am Jesosy ny loharano ry havana zany ny erreur am-pivavaka maro lasa mivadika Andriamanitra izy raha vao nanomboka no tahina ny fanao atao anaty baiboly tompoko rehefa tonga ny fitahina de hodina fanina fa lasa mekoaka am Jesosy lasa manaky an Jesosy nya Jesosy mbola ianao ihany ny vavahako mbola nompo anao ny ray ahy mbola naraka anao ny ray ahy ataovy alleluia mafy zany alleluia tsy hoe tonga ny vola na vita trano de ny trano ray ny lasa Andriamanitra ao fa aleo Jesosy izy foana no menao voninahitra amen amen ny olona mahay manome voninahitra an'Andriamanitra ny olona mahay manaja an Jesosy rehefa tonga valim-bavaka ny olona mahay mekoaka eo am Jesosy rehefa tonga valim-bavaka ny olona mahay midera an'Andriamanitra rehefa tonga valim-bavaka de tsy hitsahatra ny famohany tsy hitsahatra ny fitahina irotsaka eo aminy tsy hitsahatra ny fagagana eo aminy tsy hitsahatra ny valim-bavaka ho raisiny azonao ve zany fampianarana zany ny atompoko de zany zaraiko aminao ny tena secretako ny ampastori tiana zany za isaky ny mahazo vola nanomboka tamy 15 000 francs 50 000 francs 150 000 francs tonga trany amy 2 millions tonga trany amy 9 millions efa nandray vola misy ny tenako efa nandray atrany amy 450 millions ny tenako nandray vola ieraky ny arony tam'izany roa alina reny vao nomboka mivoaka fa na tonga ny vola tsy mekoaka eo amy vola zany tsy mekoaka eo ny lony zany Jesosy nisaorako avy aminao zavatra rehetrarehetra tompo ianao nanome ana zavatra rehetrarehetra io vola io de fitaovana fotsiny ihany tsisy diky an'izany io fa ianao no meko voninahitra maro amin'ny olona ny manadino an'Andriamanitra zany eny amy problème ny tanora anala baka izy Jesosy ataovy avaka baka alleluia baka Jesosy baka afaka baka izy lasa le baka kely tsisy dikany indray ny Andriamanina Jesosy adininy tazanao izy ny zoma hariva vita baka any amy manala azy vita baka fa maninona tianao mba manala azy a pastera manala azy ahoany manala an'izy manala an Jesosy ianao anala baka Jesosy ny atsony vita baka balina ny ataonao ary bita be olona tratran'izany rehefa anaty olana rehefa anaty problème rehefa anaty zavatra sarotra Jesosy aiza anao hoe fa ao ny olako hoe apio a Jesosy vonjeo a tompo tonga ny fitahina ny vany olana manomboka varinao mitsena am'izay izy varinao mivola am'izay izy varina ny valim-bavaka am'izay izy mekoaka amy valim-bavaka am'izay izy adininy Jesosy fa ho tana mafaty ary zany mapotika mpivavaka maro zary avana malala hivavaka ho anao androany ho tahin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ny enao manomboka androany fa za miantso anao aza dinony Andriamanitra ivavahanao za de mahalala paster tiana mahalala fa ny loharaniko rehetra tsy ao amy fiangonana ny loharaniko tsy ammpanakarena tao am-piangonana ny loharaniko tsy ammpanakarena tao am-piangonana za tsy mitotaly mpanakarena zany za tsy mitotaly olona sahirana za tsy mitotaly amaron'olona faly ana de be da be olona mivavaka tao am-piangonana fa na tsisy olona mivavaka koa reto ny any loharaniko tsy ny amaron'ny olona ny any loharaniko Andriamanitra irery any raha latsena mafy tavy alleluia mafy zany be da be pasteur lay mpanahy fa manomboka rehefa misy mpanakarena ao am-piangonana de lasa Andriamanitry ny pasteur ny mpanakarena lasa Andriamanitry ny pasteur ny mpanakarena satria ny heveriny pasteur io fa ny ampandeha ny fiainany de amin'ny mpanakarena io ny amporifoky foana eo anatrian'i Jesosy
Imbeta be nefa ny fitahana mpanakarena. Imbeta be nefa ny fitahany olona. Misy vehivavy zay tadidiko tsara. Hozy izy mantsy aho. Eto ambavaka pasteur fa misy vola amina miliara. Tokony hivoaka. Tsaroko pasteur rehefa mivoaka io. Oh, mivoaka tokoa le vola ry havana. Tena nivoaka. Fa rehefa nivoaka le vola, vidianany tomobile VVT maromaro. Nanamboatra trano izy. Adininy Jesosy. Ndray andro zay niona 1,5 million ny meny aho. Tsy mivavaka intsony izy. Tateoriny izy hitako tao am-piangonana indray. Dia zao indray ny teniny. Hita mambavaka kely indray pasteur fa bloqué indray ny fiainako. Bloqué indray ny fiainako. Ny tena marina dia zao. Jesosy mihitsy ny manidy azy. Tsy ny devolo ny manidy azy. Fa Jesosy ny manidy azy. Tsoda ny antony. Izy rehefa tahina dia manadino an'Andriamanitra. Jesosy ny manidy azy. Isaky miona amin'ny vehivavy io amin'izao fotoana zao. Io vehivavy io tsy possible antry zany raha ny tena marina. Fianakavian'olona ambony io. Tsy tokony ho sahirana io vehivavy io. Fa sahirana. Satria ny antony Jesosy mihitsy manidy azy. Variana loatra ao amin'ny vola. Variana tao amin'ny vola rehefa tonga ny fitahiana. Dia variana tao. Be da be mivavaka. Be da be mivavaka manadala ny Jesosy. Rehefa sahirana izy manao voady. Rehefa mahanitra izy manao voady. Rehefa mbola mihidy ny lalana manao voady. Fa rehefa misokatra ny lalana, adino ny Andriamanitra. Attention raha lasena bavy malala. Anao ny ale, Jesosy ny retour. Tadidin'Andriamanitra ny zavatra ataonao. Jesosy ipetera vao notahina. Dia nikohaka teo alohan'i Jesosy. Aroso Jesosy mantsy azy. Ankehitriny dia ataoko mpanarato olona ianao. Andao anaraka anarato olona. Mba jerenareo nge zany logika zany. Logika hafahafa. Logika ohatrany tsy manaraka ny logika. Tsy Jesosy tao anaty azavady. Tsy petera tao anaty olana natsony Jesosy. Tsy petera tao anaty problème. Tsy petera sahirana. Tsy petera tao anaty problème arabola. Tsy natsony Jesosy izy. Fa nahavariana dia zao meny Jesosy azy aloha fitahina. Meny Jesosy azy aloha valim-bavaka. Meny Jesosy aloha vola. Vao ray ampetera amin'izay ny vola. Dia ozy Jesosy andao amin'izay anaraka. Tiany Jesosy ho porofona ampetera. Tiany Jesosy ho porofona ampetera. Petera tsy io zava-dehibe. Tiako aseho aminao fotsiny hoe mahagaga, mahay manome fitahina, mahay manome valim-bavaka. Tiako porofona aminao fotsiny ry petera, mahay manome vola. Fa tsy io zava-dehibe. Ajanony eo io. Ndao ianao anaraka. Tovy aleluia mafy sa. Halleluia. Maro aminareo reo no ataon'Andriamanitra fitaovana amonjy ny fianakavianao manomboka eto. Amonjy ny hafanao manomboka eto. Izy izy ndresy lahatra amin'izany. Tairiny Jesosy fotsiny ianao androany. Ary omen'Andriamanitra anao valim-bavaka manomboka androany. Fa ny tena marina tsy ho valim-bavaka io ny an'i Jesosy ny mamaky azy. Ahoana hoe? Tsy ho valim-bavaka io ny mahataiky an'i Jesosy. Fa nairana nataon'i Jesosy fotsiny io. Inona hoe? Fandomana fotsiny hoe tairiko amin'io ianao ry petera. Mba hanaraka. Mba ino aho. Tairiko amin'io ianao. Mba ino fa avaty amiko ny loharano. Tairiko amin'io ianao mba hita. Fa zany ny sosa ny zavatra rehetra. Fa ny tena marina tsy ho trondro ny tena zava-dehibe. Atsoka ianao ry petera. Ndao anaraka. Ataoko mpanarato olona ianao. Halleluia. Ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 3:7 vakitsika teo. 5. Aoka tsy eo amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo. Ahoana hoe? Raha lasianabavy. Raha maniry ianao ho tahin'Andriamanitra. Ilaza aminao ny secret. Tsisy olona mampianatra anao an'ity raha tsy za. Ary tsisy olona matakatra n'ity resaka ity raha tsy za mampianatra anao. Tsy mireharehanao amin'izany aho. Mampianatra anao ny tena marina. Raha te ho vetivety tianao ho iazakazaka ny million sy ny milliard ny valim-bavaka eo am-pelantananao dia aza apetraka eo amin'ny vola ny fonao. Raha tianao iazakazaka ny valim-bavaka dia porifoy amin'i Jesosy. Fa tsy valim-bavaka io mamaky anao fa Jesosy ny mamaky anao. Hoy ny boky ny Hebreo teo. Aoka ny toetsainareo tsy ho amin'ny fitiavanina hoy izy. Tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo. Ny mahatonga fiainana mpivavaka maro
bloqué ny ara-bolany dia hitan'Andriamanitra ao amin'ny toe-tsainy fa io vehivavy io ao amin'ny volany fony, ao amin'ny volany fony. Io lehilahy io ao amin'ny volany fony. Io lehilahy io saky miresaka vola. Io vehivavy io saky miresaka vola. Io olona io saky miresaka vola. Dia ozy Andriamanitra ny toe-tsainy olo io amin'ny fitiavam-bola aza omena vola izy. Overeny amin'ny elo raha vao io nomena vola. Fa ny an'Andriamanitra ny any Jesosy vao nahazo fitahiana Petera dia ozy izy adabo ihany io. Fanairako anao fotsiny ireo trondro be da be reo. Fanairako anao fotsiny io 150 millions kely io. Fanairako anao io fa ny tena marina dia hiantso anao avy anaraka. Ataovy aleloia zany. Ho avy ny valim-bavaka, ho avy ny vola, ho avy ny asa tsara, ho avy ny million maro, ho avy ny miliara, ho avy ny trano, ho avy ny tomobile. Ataovy aleloia zany. Teneny eo aniranao ho avy ny tomobile hoe. Dia lazao amiko mbola ho avy koa ny trano hoe. Amen na. Fa raha tia azo tomobile tsara se hoe dia aza vela ao anatin'ny tomobile ny fonse. Raha tia azo trano tsara se hoe dia aza vela ao anatin'ny trano ny fonse hoe. Teneny farany izy raha tia azo vola bobaka be se hoe dia aza apetraka ao anatin'ny vola ny fonse. Tovy aleloia mafy za. Voaray ianareo fa zany fampianarana zany. Pasteur Randriary Malala Hertina tena tsoroko aminareo fa pasteur mamitiny ny vola. Manina hoe mangidy lavitry ny faty ty inona izy iny. Tena tiny ny vola tsika tsy ty vola fa manina hoe averiny mafy kely. Tsy ty vola fa tena tsorona aminareo zany. Ny vola manaraka tsisy. Ary io dia mahavarina mihitsy. Zay toerana rehetra alehako dia ohatra misy mipotra ho azy zany. Halleluja. Tsika tahian'Andriamanitra. Fantatrao ny sekreko. Satria ny an'ny foko tsy ao amin'ny vola. Ny foko ny atsy ao amin'ny vola. Za vao nanomboka nanao pasteur dia ny an'ny tandremako voalohany ny foko tsy hifamatosy amin'ny vola fa hifamatosy amin'Andriamanitra. Tadidiko tsara tamin'izany raha nanomboka asan'Andriamanitra tany Tamatavy zay tamin'ny 2003 olona anankivalo mivavaka tao. Firy hoe valo dia anankifolo 17 500 francs 503 ny fafolo karena tsy fanatitra amin'izany. Fa io 503 sady ny hoaninay io no ka ny vola hoanina nefa io koa ny apodinana ny asan'Andriamanitra. Mbola mavita seza amin'izany. Halleluja. Zay vola azoko ny natotiko amin'ny asan'Andriamanitra. Zay vola azoko atotiko amin'ny asan'Andriamanitra. Zay vola azoko natotiko ary miporofoko amin'ny Jesosy mihitsy. Ny any vola tsy etiko irevirevena na anaovako adalàna na anaovako angitaingity fa monjeko fanan'olona. 503 ny angana tamin'izany. Niakatra tsy kelikely, niakatra 5,000 Israel, niakatra 4 alina. Fa zay tonga atotona amin'ny asan'ny tompo. Zay menakavy ny afy, za sy mivady aman-janako ny afy. Mihinana laoka zay zara raha mihinana laoka karapapaka isan'andro. Le karapapaka hitanareo le trondro maina kely be kirana sady be taolana ratsy be reny. Reny no hoanina isan'andro. Miafy zay. Mampahery mivady aman-janako aho. Allo tsika miafy fa allo aminjena fanan'olona ny vola. Tadidiko tsara indray andro nisy fafolotsika karena be da be tao am-piangonana nahatratra 2 600 000 francs. Ohatrina hoe vola be zany tamin'izany tany amin'ny 2004 zany 2 600 000 francs. Ozy izy le secrétaire tao le comité ny teny tao niaraka tamin'ny trésorière nateriny tao an-trano io vola io. Pasteur ozy izy rehefa mandinika any ao anaty baiboly zay dia hitany ao izy fa mifafolo karena sy fanatitra dia nomena ho an'ny mpisorona sy ny levita
nareo izy ny mpisorona paster hitanay koa nareo fa elany afina elany jalina ty paster ny fa folo karena ho anareo ndraisiko le vola zay mba samba ny teo amin'ny fiainako zany nandray an'izany 2 millions zany fa tsy nahita tory koa ny alina niny ozy Jesosy mantsy fanay masina dia ataonao inona zao io vola io dia ataonao inona zao io dia hoaninareo mivady zany zao io dia hikanakaranareo fiainana zany zao io dia nomboka iova zany zao ianao dia mivola am'izay ny apitsy marana inona tsokony trésorière averiko any aminareo ty vola teo aleo anaovantsika ny asan'ny tompo manomboka androany fantary fa andeha ho amin'ny fiangonan'Andriamanitra aoriana kely ao iazakazaka fantary fa hotahin'Andriamanitra amina miliary ty fiangonana ty tamin'izany nge mpivavaka ao am-piangonana ny olona am'izany mbola olona 100 tany tamatavy 100 na 50 am'100 fa izao alohan'ny fonay azalainareo fanahy amin'ny arabolany fonay aoka tsy voafandriky ny vola amin'ny fonay fa tatanao aradrary ny vola eo amin'ny asan'ny tompo ndao anaovantsika asan'Andriamanitra fa aloza hitory-teny foana fa zay saza sakafona ihany no hoaninay halleloia ataovy halleloia mafy zany tam'izany atompoko no efa nanda halleloia tam'izany any efa nanda laviko mihitsy satria fantaro fa anakarena aoriana kely ao hotahin'Andriamanitra aoriana kely ao ataovy halleloia ho ambinin'Andriamanitra aoriana kely ao ka tsy vola io no matotra ka tsy vola io no matotra amen sa tsy amen efa verina sa mbola tsy verina manao halleloia mafy atsika ho azafady hoe mafimafy kalvarany halleloia hoe tam'izany any efa nanda satria fantatro rehefa mandany vola io dia ho arotsaka Andriamanitra ty amiko raha latsena bafy malala ho arotsaka Andriamanitra pastera izy ianao nomen'olona vola ohatry zany ka tsy alay-panahy hoe alô tataniko atramin'ny androany manontaniany komité eto za vo vita ny fotoam-bavaka ny amainina eto mandray tomobile lasa mamarana fotoana any amin'ny 3 frères vita ny amainina amin'ny 3 frères koa mipetraka ao ambony rihana ao amin'ny salon ko makainy tsy mijery ny vola izany misy komité mpanaramaso ao misy commissaire au compte ao misy pastera mpanaramaso ao tsy mitsapaka amin'ny oana ny ariariary za tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataovy halleloia mafy zany atramin'ny androany ny foko tsy manaky afatotsy ny vola diso ane fiveran'ny olona ozy ny olona hoe ireo barika be da be portsa be da be reo hoe fiany vola any aposin'ny pasterery tiana daoly diso hevitra am'izany se tsy ao ny any foko ny any foko ary ny any foko ary ny any foko ary halleloia ary zany mahatonga atsika pastera tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra tsy mirehareha raha miteny aminao fa tahin'Andriamanitra tsika ary raha resa-boly zany tsika tsy mangataka mampidina ny fahasoavan'i Jesosy amin'izao fiangonana izao halleloia mazava sa tsy mazava zay aoka ny fonao raha lasena bavy aza atao ao amin'ny vola ny fonao hivavaka ao anao androany ho tahin'Andriamanitra ianao fa manoranao laklea vo tonga ny vola dia aza topoina so dia hoe tonga ny vola halleloia anina am'izay iova am'izay dia iny ianao fa lasa tsy mivavaka intsony iny ianao fa manomboka tsy manompo ny tompontsony iny ianao fa tonga mivavaka ihany fa efa mizesta sisa ianao tonga mivavaka eto efa tara tsy manam-potoana ivavahana tsony sahirana amin'ny asa sahirana mandamina miliara attention rahalahy ho simba am'izany ianao no omen'Andriamanitra anao ny vola atongavanao any amin'ny fiainana mandrakizay atongavanao any an-danitra fa tsy nomenanao ny vola hanary ny ara-panahanao raha nabavy tandremo fafandrika amin'ny vola izany na tonga ny Jesosy vo nomeny Jesosy amin'ny Petera ny fitahiny meny ny valim-bavaka nomeny ny fahagagany dia ozy izy tsisy dikany hoe nomeko anao fotsiny fa anehoako fotsiny hoe zany Jesosy fa tsisy dikany io ianao manaraha ndotsika hitory-teny tiany Jesosy mipory fona
fa ho an'ireo olona zay tia vola ao amin'ny volany fony ao amin'ny volany sainy dia ho sahirany reny mpivavaka reny ho sahirany reny fa raha tianao hiazakazaka amin'ny fitahian'Andriamanitra ho afangan'Andriamanitra amin'ny fitahian'Andriamanitra porifoy andro ho any atoandro rehefa avy eo tsika hivavaka dia anaporofitsika hoe Jesosy eo ao aminao rery ihany ny foko tsy hiala aminao ny foko anompo anao na dia tahinao ary tsy hiala aminao na dia anakarena ary tsy hiala aminao. Halleloja. Izy mivonona anao fanekena amin'ny Jesosy zany fa na dia anakarena ary ianao tsy hiala amin'ny Jesosy na dia anakarena ary ianao tsy hovariana amin'ny vola na dia anam-bola ary ianao tsy hovariana amin'ny vola aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ninona ozy izy ny toe-tsainareo esory amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsaina raha teo ho tahian'Andriamanitra ataovy Jesosy foana ny loharano ny Jesosy enao foana ny loharano za lazaiko anareo za mandray an'izany vola be omeny olona zany meny olona 200 millions indraindray meny olona 150 millions efa tantaraiko eto zany meny olona 100 millions ou meny olona 400 millions meny olona 450 millions tsy taika amin'izany za tsy hoe tsy mahita tory amin'izany hoe dia andray vola be ale tsisy an'izany hoe tsy mahita tory zany satria manam-bola be tsisy dikany amiko ny mahamaiky anahy dia ny tonga ny io iala eo am-pelantanako omeko ny komity io ty rahalahy ty indray ny vola manaraka ndana tsangano zao ataovy zao fa tsy hoe misy vola anaty poketrako dia lasa tena milamitsika milama va manam-bola tsy ny vola mampilamina atsika Jesosy ny mampilamina atsika ary latsena bavy tsy mitselatra amin'io zany ny fotsika misy io alleluia tsy misy io alleluia Jesosy foana no heritsika itsojano anao ahita million maro anao andray paquet maro anao andray zavatra maro anao isokatra ny lalana rehetrarehetra fa mba hitovy toe-tsaina amiko ane anao izy mivonina hitovy toe-tsaina amiko raha latsena bavy. Halleluja. Tiako tonga ny aminao zany zany mahatonga ny fahagagana ny zavatra azoko rehetrarehetra zao nge raha latsena bavy zavatra omen'ny tompo tena miaiky mihitsy hoe misy zavatra be da be tsy voavidim-bola tsy voavidim-bola fa omen'Andriamanitra zany omen'Andriamanitra zany ataovy amaininy zany raha latsena bavy maherezy anao anteny kely ny olina anao voaray endse tsara ve zany toroteny zany hoe aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ninona ozy izy ny fonareo na ny toe-tsainareo manana toe-tsaina ohatran'ny Petera rehefa tonga ny fitahina dia tsy nikohoaka teo amin'ny trondro fa nikohoaka teo amin'ny Jesosy mazava sa tsy mazava zany nikohoaka taiza hoe zavaty raha vitanao zany ripiny malala raha vitanao zany raha nabaviko raha lahy tiatsika fa amin'ny heritaona ohatry zao mitondra 4 raha eto anao dia mivadinao koa mitondra anankiray tovy alleluia mafy zany io ange tsy miakina amin'le mangatake ndray mako tsika varena omea vola Jesosy miao zao Jesosy tsy zany ny an Jesosy ny valiva Jesosy nge maranitra no ianao Andriamanitra nge izy ny ranomasinao aza mieritreritra anao fa mitomany anao dia omeny Jesosy valian'Andriamanitra vavaka be da be ny olona mijaly no ianao fa misy principe ao ary ny an Jesosy ny principe voalohany mijery ny toe-po sy ny toe-tsain'ny olona izy manaona ny toe-pony ty lehilahy ty raha omeko vola manaona ny toe-pony vehivavy io raha omeko vola raha omeko 100 millions io aona ny toe-pony io inona ny ao an-tsainy io raha omeko 100 millions raha omeko 2 milliards io inona ny ao an-tsainy io fantatry Jesosy dia mimelo ianao zay na tonga ny baiboly ny teny manao hoe zay mahatoky amin'ny kely nao ana mpanapaka amin'ny be satria Jesosy miteste anao testeny anao tsapainy anao tsy any amin'ny zavatra ngeza be fa any amin'ny zavatra kely aloha any amin'ny zavatra kely ny testeny anao misy aminareo reo zao vao mivoaka eto dia testeny kely amin'ny 500 000 aloha ka raha hita ny toe-ponao fa naray tsara ny toroteny dia miomana ny ray 5 millions ary raha hita ny toe-ponao fa naray tsara ny toroteny miomana ny ray 500 millions ataovy amaininy zany fa raha ny testeny ianao nomeny 200 000 avy dia efa nampivily anao tozy Jesosy sy 2 millions inona ny tedaviny io fa 250 ary meko azy jerety ataony Jesosy nge maranitra noho ianao Jesosy nge maranitra noho ianao ary tena maranitra ahoana hoe
noho izany tsy hainao zao nivarotra sakabe lohany Jesosy hoe omeo a Jesosy hoe meo fa rehefa tenanany hoe omeko ny fahafolo-karena omeko ny fahafolo-karena tsy taitra amin'izany Jesosy jereny tompony eo am-ponao raha hitan'i Jesosy ianao fa mbola io mamaky anao tsy omeny Jesosy ianao zany io rehefa hitan'i Jesosy ianao fa na misy vola na tsisy vola aleloia foana mirehitra foana mijoro foana ozy Jesosy hoe io lehilahy io vehivavy io ny tena izy io ataovy aleloia zany Andriamanitra mitesta anao mitesta pastera za koa ry olona mba mitestako za rehefa mijery olona mahatoko manodidina anahy za tsy miarakaraka amin'ny olona rehetrarehetra any za tsy mifamatopatotra amin'ny olona rehetra any fa za koa tena mifamatotra amin'ny olona fantatra tsara ny toetsain'ny olona tokony hifamatorana zaza manao an'izay maika fa Andriamanitra tena mijery ovainy toe-ponao mazava ve zany teboka farany melohany amaranako ny toroteny teboka farany andeha izao mba tsika maky ny tetenin'Andriamanitra ty Timoty voalohany toko fahenina Timoty voalohany toko fahenina andiny fa fito manao hoe fa tsy nitondra na inona amin'izao tontolo zao sika sady hita fa tsy atondra na inona hiala fa raha manakanina sy fitahifiana isika dia aoka hianina amin'izany ary izay tahana-karena dia latsaka ny fakapana sy ny fandriky ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona ho amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana fa ny fitiavam-bola no fototro ny ratsy rehetra ahoana zavady fa ny fitiavam-bola nino ny fa ny fitiavam-bola no fototro ny ratsy rehetra koa ny sasany zay efa fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelobe antanio eo nilanao mbola ho tsara vese hoe asandrato ny tananao kavanana azafady averen'izao Jesosy eo arovony foko arovony saiko mba tsy ho tafalatsaka ny fitiavam-bola arovony foko mba ho tianao foana mba ho tianao foana arovony foko mba tsy vily hiala aminao arovony foko mba hoe ho anilanao mandrakariva tiako tsika mba hitsangana azafady tiako ianao aloha mba hitsangana melohany amaranako ny toroteny mbola tsy mifarana akory ny toroteny tiako ianao hifantoka tsara mbola tsy mifarana ny toroteny fa mbola misy teboka raha hifarana ho teneniko aminao fa tiako ametraka ny tananao eo amin'ny fonao ianao azafady averenao an'izao Jesosy eo tena tia ianao tiana ho atao fitaovana amonjena ny fianakaviako amonjena ny olona maro mbola very tiana ho atao fitaovana amonjena ny havako nefa reko ny teninao teo fa mila matanjaka arabola mila manan-karena mila malaza mba hahafahan'ny havako vovontsy mba hahatonga an'izy ireo ho resy lahatra anaraka ny diako dia ho tahinao megavy anao anefa Jesosy arovony foko mba tsy ho amin'ny fitiavam-bola fa tena amin'ny fitiavana anao tena amin'ny fitiavana anao ho tianao amin'ny foko rehetra Jesosy io tianao raisoa manjaka ato anatiko mitoera ato anatiko aoka tsy ny vola ny bana ato anatiko fa tena ny fitiavana anao ny vola Jesosy io fitaovana andreseko lahatr'olona fotsiny ahitan'ny olona fa voatahako fa tsy ny vola ny fototry ny fiainako ianao irery any amen akipimo masonao zafady
tiako ianao raha tena ifantoka am Jesosy ifantoka ny fonao vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asitrana Nanisik ampunya panai aminiran Areza na kanje kire manje. Halo tikala.